Toboko lasy toboko vavy ankafaliana indray no hitsidiana ny tokantranontsika amin'ny ty aliny alarobia fa 7 Novambra 2020 raha antsika eto amin'ny television MBS ny fandarana Resaho Aloha fantatritsika fa fandarana izay andrasantsika rehetra isa-tokantrano dia ny alarobia alina sy ny zoma alina eto amin'ity television MBS ity. Manolotra ny fandarana Vonson Andrenjato Guy Maxime Galaiseno miarabanao Andrenjato. Miaraba tompoko. Araka ny fantatritsika dia ao anatin'ny fifanitsanana amin'ny kanina 2020 sy 2020 isika zao nisy ny match zay ny fanaovan'ny Madagasikara sy Côte d'Ivoire ny Mali ny voka match nul ny lalao raisyray fantatritsika fa nanafika itsika tamin'ny herinandro iny dia rosiray no valin'ny lalao raha ny filarantsika ao anatin'ny groupe K zany amin'ity fifanitsanana etonivon'ny Afrika ity dia faharoa isika na dia mitovy point amin'ny Côte d'Ivoire azy. Ny match retour zay andrasantsika amin'ny Ethiopia dia amin'ny 12 ny volana Marsa 2020 sy 2020 ho avy zao fantatritsika hoe nandresy 0 tsika raha ny fandona tamin'ny Ethiopia tamin'ny match aller andraindray ny rehetra zany ny match retour fa rehefa mandresy ny Ethiopia tsika amin'ny match envers Andrenjato dia tafakatra amin'ny kanina 20 sy 2020 inona ny azo ambara ho an'ny rehetra. Mananatra ny arahaba raha ny fizotrin'ny ty lalao ty moa zany dia mbola ady fiady io ary verina fa mbola manana heridzikitsika hiatrehana ny kanina manaraka zany miankina amin'ny lalao amin'ny Ethiopia eo ihany koa ny ady fanaovana amin'ny Niger fantatritsika fa tia dia point no karohana ary amin'izao tsika amin'ny teny zao dia mitovytsika amin'ny Côte d'Ivoire fa saingy ny baolina tafiditra sy ny baolina matin'ny olona any amin'ny tena zany no mifanala dia manatombo zany zareo Ivoirien amintsika amin'ny teny zao 7 ny isa ananandrotonta ary Ethiopia dia manangasanga larana fahatelo zany amin'izay filaharana kapobeny ny tarika rehetra ao anatiny ity poule groupe K misy any Madagasikara ity. Na zany na tsy zany nefa tsy mahazo mandrimandry manana aretina tsika tsy mahazo mifandokandoka fotsiny eto fa tsy maintsy jerena daholo ny klesodesoka amin'ny zavatra nitranga tany Tomasininy raha jerena zany aloha dia hita hoe mavesatra ny tongotry ny Barea ohatrany tsy dia tena alerte loatra zany hoe manao anticipation ohatran'ireny le fomba filalaoan'ny bandy kely ireny zany rehefa miatrika lalao fa zatra ny malagasy zany mahita an'le Barea nefa moa na le Ivoirien koa raha dia ohatrohatr'izay ihany koa ny fijery azy ohatran'ny navesabesatra asa inona no nahatonga an'le hoe samy navesabesatra zany ny rotonta fa raha reny zany no atao hoe professionnel be reny le zareo Ivoirien reny dia verika fa azo ny Barea tazonina tsara ihany zany eo amin'ny lalao zay fanaovana ary rehefa mahita an'le fihetsiketsena eo ambony terrain zany dia karolusy rery ny ohatrany tena hoe alerte eo amin'le fomba fiatrehana an'le ady-baolina zany fa ny rehetra zany ohatrany mavesabesatra zany ary lay penalty azo vokatry ny fahatosonana atao Morel zany dia hita hoe tena ohatrany kitanitany be zany le zavatra nitranga zany hoe raha tsy nahazo penalty zany le Ivoirien dia nandresitsika 0 nefa moa zany mba fantasime mba fombafomba hiatrehana ampitombo moral sy ny ohatrohatry zany fa tsy maintsy misy ezaka lehibe atao eo ihany koa moa zany le pression mahazo an'le mpanao baolina malagasy zany tsy nisy le mpijery satria raha fitsenan'ny vahoaka ny Tomasina an'le Barea tany Tomasina dia tena nahavalanana mihitsy tena nakotokotoka tovavy kely tsara tarehy dolodolo ny tsenandralahy tery amin'ny lolaharana tery dia ao anaty kanja nefa nanjary tsy nisy olona zany hoe tamin'le fitsenana fotoana tena sy ny fomba nandalovany an'ireny le
le toerana nijeren'ny olona baolina tamina écran géant reny zany de iverina fa manimba ny toe-tsaina any reto olona nefa ary zany nanjary tsisy olona misy fitraikany zany any amin'ny toe-tsaina etrehanany lalao ary rehefa tsisy olona de président ny république rery ny hitany eo miaraka amin'le zanak'ambilony zany ery amin'ny tribune centrale lery dia fantatritsika fa misy fiatraikany be any amin'ny fomba filalaoan'ny tarikely zany satria lasa ohatrany hoe tsy maintsy andresy zany tsy maintsy misy fitandremana be le pression zany ambony be loatra zany pression amin'ireny raharaha reny ka tsy ny mpanao baolina ihany ny coachena amin'izany lafiny zany tsika moa zany mpijery etỳ ambony latabatra mijery amin'ny écran nefa nazanona zany tsy maintsy mijery ihany tsika tsy miboaka kely ihany no anaovana coachena hoe anaovana moralisation anaovana hoe tsy mety nareo sy ny etsetratsetra fa isika mpitondra koa le mpanao politika koa rehefa tsy misy mijery eo tokony tsy de tena eo loatra le président ny république zany fa manjary lasa problema any amin'le toe-tsaina hoentina miatrika an'le baolina ohatrany hoe obedy rehefa resy eo zany na hoe ahoana ny tena fandeha ny mifiheverako azy tokony tsy teo amin'ny président ny république satria tsy mety raha tsisy specta nefa misy président ny république de tena mafy be le iantsoroan'ireo boakely reo zany amin'ny fomba fiatrehana ny lalao tamin'iny omaly iny marihana moa zany fa ny match retour amin'ny Éthiopie de amin'io faharoa amby roapolo volana mars io atao eto Madagasikara ary Éthiopie de nandresany Côte d'Ivoire io zany de tena lalao azontsika atao hoe stratégique satria anao zay ho afa ny Éthiopie andresenantsika amin'io match retour io mila fiomanana zany amin'ny lafiny rehetra ho an'ny Tibariaty tsapa ihany koa ny tsy nahateo ny kapiteny Belanise satria araky ny hoan'ny mpijery baolina ny tena koa moa tia baolina de mba manaraka mahita manao évaluation le match de nahita hoe nisy ihany zay fampangana tao ampovoany zay fa ino moa ny lalao raha tsika malala tsy mifampitona ny zavatra rehetra fa dia ankafaliana no isaorana ny ekipa ny Barea sy ny mandrafitra rehetra n'izany ekipa zany ny amin'iny match nul iny ka de hoarahantsika eo ihany zany aroresantsika eto ihany amin'ny fotoana mampety azy indrenjato ny momba ny fizotry ny fifanitsanana amin'ny kanina 2024 fa zay no ela fa ato anatin'ny fandarana Resaho Aloha tsika tompoko lasy tompoko vavy ary ny fandarana moa dia miainga amin'ny famakafakana ara-politika nisy ny dia izay nataony groupe panorama miaraka amin'ny collectif des parlementaires sy ny olom-boafidy fotony ary ireo antoko politika 7 mamaritra an'izany vondron'ny panorama zany renjato izay nataontsika tany Antsirabe tamin'ny asabotsy lasa teo iny teraka resabe satria dia fantatritsika hoe ny fanjakana dia naneho hevitra maro lany ny mahakasika ny etsikiny fahombiazana ho an'ny mpanohatra andininy fahadimy ny indrenjato hitatsika fa na de nisy aza ny fanakanana zay nataony mpitondra teo an-toerana ny OMC dia nahavita namory olona maro ary nidina andalambe mihitsy raha izay no lazana azy de ny OMC mihitsy no nikadre ny fidinana andalambe indrenjato maro ny fitarainany rehetra ny amin'ny hoe ao anatin'ny toerana zay misy tompony ary ny tompony dia ny Filoha Marc Ravalomanana zay filohan'ny mpanohatra eto Madagasikara kanefa de mbola misy hatrany ny fanakanana inandray no ambaratsika makasika zany marina moa zany fa matoa ny vory ny OMC national zany teto Antananarivo indroa misesy tamin'ity fiandohan'ny herinandro ty dia aora zany hoe nanaitra ny mpitondra fanjakana zany ny hetsika ataon'ny mpanohatra amintsika miteny zao ary le hetsika ataon'ny mpanohatra zany de misoko miadana ary tsy mitratrevatreva mihitsy satria ranomarina de ampirisian'le fanjakana andeha makany amin'ny fahadosoana
ilay fanoherana eto Madagasikara mba hahafahana misakana azy tanteraka nefa moa tsy makany amin'izay mihitsy le mpanohitra fa mitandrina hatrany nanomboka hatrany Tomasina ka hatrany Mahajanga ka hatrany Ambatondrazaka ka hatrany Fianaratsoa iny tany Antsirabe iny zany dia tena mendrim-piderana ny fanoherana eto Madagasikara ary tahaka izany ihany koa ny vahoaka marobe izay manaraka ny fanoherana eto Madagasikara zany dia tena manana an'izay fitondran-tena mendrika izay satria namakivaky lalambe lalam-pirenena mihitsy iny rehefa tena zoina satria route d'embouche iny ary tsy route d'embouche fotsiny ary zany fa tena route makany Morondava zay ny tena marina kokoa zany ny lalana nalehantsika iny ary fiheverako azy dia tena filamandra raha ny fikasan'ny raha ny feo nandeha moa zany feo nandeha ntsao etsery hoe hovaky ny magasin any Antsirabe isy fisamborana isy etsetraetsetra sady tsy nisy vaky tsy nisy fisamborana lamina tsara ny olona mifampiresaka tamin'ny mpitandro ny filaminana ny groupe Panorama sy ny collectif des parlementaires niaraka tamin'ireo vahoaka dia fantatritsika fa nizotra ampilaminana zany zay raharaha rehetra zay ary ny zavatra tiana faritana dia zao hoe akaikina Antananarivo iny raha ohatra ny alaviran-dalana no resahana satria eo amin'ny 800 kilometatra mialana Antananarivo no misy an'Antsirabe ary tonga tany avokoa ny endriky ny fanoherana tamin'ny ankapobeny satria sambany tena hoe tena tonga au grand complet zany ny groupe Panorama ny RMDM ny solotena ny rehetra tonga tany Antsirabe dia efa tena finiavana lehibe zany andeha ifampiresaka amin'ny vahoaka ary joro eo mason'ny vahoaka fa dia tena interlocuteur valable ny fanoherana eto Madagasikara manomboka izao. Mariana koa fa nisy ireo solotena faritra Mahajanga, Fianaratsoa, nisy andio avy any Tamatavy, nisy Hazavany Dego zay tonga nanatrika an'izany. Ny olona Madagasikara dia nisy 10 menada. Ny solomavamboaka nisy 410 menada no nitarika any zany hetsika zany renjato taty amin'ny andaniny moa ny fanjakana zany dia araka ny voalazantsika teo hoe nanao fivoriana indromisesy ary ny fanambarana nataony Segomaly dia nanaitra ny rehetra ny amin'ny hoe ny fanoherana no ny tsy fanekeny ny fifidianana lolo Madagasikara dia mitarika korotana ary mamboly korotana eto amin'ny tany sy ny firenena dia taitra ihany ny rehetra manoloana an'izany hoe tompony andraikitra voalohany amin'ny lafiny fandriampahalemana ao anatin'ny gendarmerie no nanao an'izay fanakiana an'izay ndrainjata. Marina tokoa zay satria rehefa tena dinihina zany ny fanambarana nataon'ny Segomaly dia milaza hoe fa maninona no manao tatitra any amin'ny toerana tsy nahalany iny moa efa nambarantsika omboenombeno fa fahadosoana zany député de Madagascar io dia mbola mamaly ihany ny saingy hoe député de Madagascar ianao kiza mahafantatra anao any amin'ilay toerana anaovanao tatitra dia elana tsiny satria ny repoblika mihitsy zany voavingavingy zany ny repoblika zany satria ny président ny repoblika nge lano teto Madagasikara fa misy olona faritra tsy nahita azy mihitsy tsy mahafantatra azy akory ary ny délégation de pouvoir ataon'ny président ny repoblika ho an'ny tompona andraikitra ambony eto Madagasikara misy mahafantatra an'izany secrétaire général ministère-ny atitany ve ohatra na misy mahafantatra ny atao hoe directeur général ny mine na ny seg na io seg io ary dia mahafantatra azy dolodolo ve raha Madagasikara dia verika fa tena fa ny repoblika mihitsy ny firafitry ny repoblika mihitsy ny tohina amin'izany lafiny zany satria lalàna ny fampifehezana lalàna ty député de Madagascar ireo rehefa député de Madagascar ireo dia afaka miresaka national ary ny tena fanakianan'ny olona raha hoe fa maninona moa ny député no mihiboka any anatin'ny distrika misy azy rehefa miady hevitra satria ny ady hevitra ataon'ny député nge ady hevitra national le zany hoe rehefa miady hevitra zany ny député dia hoe fa hoana ny fampiasana ny fer ohatra
de tokony ho national zany ny fampiasana amin'ny fer ahoana ny teti-bolam-panjakana ahoana ny teti-bolam-panjakana de tokony ho national zany ahoana ny fampiarana ny article 140 ao anatin'ny lalam-panorenana milaza hoe fond de solidarité zay andraikitra tsy maintsy apetraka ny fanjakana de anjaran'ny député miady amin'izany satria misy tombosialy eto amin'ny fiainan'ny firenena misy tany avoavaratra eto amin'ny fiainan'ny firenena de anjaran'ny député miady an'izany fa nefa moa le olona tena mpanakinana zany le manampaizana manakinana zany manjary lasa tereniny andraikitra de milaza hoe fa inona no alehanao any nafa nazafady zany tsy zany no izy fa raha zany no izy de tsy misy mahazo mandingana amin'ny faritra Tananarivo renivohitra boribory tany ny administration centrale satria ny administration centrale zany raha arak'izany famaritana ataon'ny seg zany de ho an'ny faritra national de miteny eto anivon'ny capitale fotsiny fa tsy mahazo mandeha naiza naiza de mbola diso ihany zany satria ny katikatara rehetra nge ka mivangongo anivon'ny administration centrale atao inona ty anatin'ny administration centrale moa katikatara atao inona ty amin'ny administration centrale moa fitaovam-piadiana mahery vaika sy ny etsetratsetra mijery an'le folo andahatsika zany de tena milendalenda mihitsy hoe tena feno taliki bomba mpandatsa-dranomaso ninona gilet pare-balles to fa maninona faliany betioky nizaraina kiran'ilona fa maninona raha ohatra ka mandeha makany amin'le tena le jaune rouge no ahafahana tena mampideran'ireny fihetsika ireny fa tsy ny olona maneho hevitra zay voalaza ny article 10 ao amin'ny constitution hoe mahazo maneho hevitra ankalalana ny olombelona zanaky ty fireneny ty na ny hafa firenena raha mbola afaka manao an'izany satria raha manangana société izy de société nationale no société apetrany ka maninona no mifanao an'izany tsika eo amin'le fomba fitazam-bahoaka satria zany iny tafiditra ny anatin'ny fanabeazan'olo-pirenena de manahirana be zany no fampiresaka amin'izany lafiny zany nefa moa zareo zao ny eo amin'ny fitondrana de mametraka an'izany lafiny rehetrrehetra zany fa raha raisina zany ty constitution ty hatramin'izay ray volana nanaovantsika nyty fandaran'ity de voaosy isanandininy ty constitution ty na ny fomba firesaky ny mpitondra fanjakana fotsiny ara de manososy an'ity ndikan'izany tokony milaza mazava zany io fanjakana hoe tsy mety amin'ty constitution ty de andeotsika iroso makany amin'ny 5e république tokony irosona ny 5e république tokony irosona ny 5e république tsika de mifandinika mazava tsara ahoana ny fomba natanterahana an'izany lafiny zany fa manjary lasa sady hososenareo ty ny olona fiheperanareo amin'ny action politique zay ataony de inona ihany ara zany ny zavatra atao ny gouvernement hoentinareo zany de gouvernement na raha matahory nefa zay de samy laza araky ny resaka natao reny hoe efa tonga avokoa zany zao ny mpanao politika rehetra manatevin-daharana le action ny mpanao politika fanoherana ary ny tena olana vetivety ndrenjato de zao hoe lay toetra fanao politika tamin'ny 2024 tao anatin'ny fanonganam-panjakana no ity mbola hoentina sy voizina amin'ny taona 2024 ty zay efa everina fa hoe tompony andraikitra ambony amin'izay lafa fandriam-pahaleman'izany no maneho hevitra toy izany efa miverina ny anatin'ny valan'ny ara-dalantsika zany hoe ao anatin'lay ordre constitutionnel tsika sao ary zany ordre constitutionnel zany no nandrasan'ny Madagasikara fatratra tamin'izany fotoana zany mba ahafahana miditra makany amin'le hoe fiarahamonina tsy misy raorao eto amin'ity izao tontolo izao ty tarihan'ny mpamatsy voly raisam-pirenena tarihan'ny fikambanambe ao anivon'ny firenena mikambana de efa tafaverina tsika ary tadidio fa ny fanjakan'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina de nandany rotaona nanaovana an'izay road show nandeha nitety an'izao tontolo zao namerina n'le fitokisan'ny iraisam-pirenena rotaona vao vita mihitsy ny bouclagen'izay road show nataon'ny président Hery Rajaonarimampianina zay famerenana amin'ny fitokisana ary vao vita ny
fiverenan'ny fitokisana de efa tamin'le fanozongozonana hoe miala am'izay ianao fa anjaranay zao sy ny etsetsaetsetra tsy manara-dalàna sy ny tak zany satria raha nanatanteraka fifidianana tamin'izany fotoana zany ny président Rajaonarimampianina de tsy nisy vola tao anaty kitapom-bola satria ny pasem tamin'izany fotoana zao moa sasem pasem zany hoe ilay sobika be avy amin'ny fianakaviam-piresam-pirenena manotrona antsika amin'ny lafin'ny demokrasia zany a de efa tsy teo zany satria mbola nilana verina zany de tsy tafaverina zay zany a raha tsy efa afaka roa taona teorina de manjary lasa misy manita-tsaina moa am'le fomba fatao zany so ihany zany fa président tsy de tena taitaitra le président Rajaonarimampianina de mba namela ny fifampidiniana ara-politika nitranga teto Madagasikara ary fantaritsika fa nidinika ara-politika nitarihan'ny FFKM teny vato zany a no nahatonga n'le empêchement satria ny hevitra zany ny maro anisa arakeviny relative tao amin'ny anteny meram-pirenena ny amin'ny hoe ohatra ny anongana anay zany ty président république ty de voateriny najanona moa zany a lay dinika teny vato tamin'ireny fotoana ireny zay fampihavana-pirenena ny fampiresahana resaka ny fanaovana tany anaty teteza mihitsy zany a tafiditra ao anatin'ny feu de route zany a ary ka raha resaka lalàna zany tsy de tena hoe mafy be loatra am'zany zalahy reto hoe ny azy zany a de mbola teteza mita ihany io zavatra ataony io a eo amin'ny fomba fiatrehana ny raha maro samihafa eto Madagasikara ary zay na tonga antsika ombenombeny manamafy lenjatony amin'ny hoe tsy teteza mita tsony anke zao vanim-potoana iainany Madagasikara zao fa nekena nandalo fifidianantsika kanefa dia mbola toetra sy fomba fiasa sy fomba fanao tamin'ny teteza mita no tsapaitanana roa taona teorina ny tantana n'ilay filohan'ny republika sy tsangana n'ilay gouvernemanta de mbola izany no zavatra mitranga nresantsika teo lenjato amin'ilay lalam-panorenana vohitsakitsaky ty a ny andininy fahafolo maro moa ny fanehoan-kevitra ny hoe de tena tsisy tro zany demokrasia zany raha Madagasikara amresahana raha ny filara Madagasikara amin'ny lafin'ny demokrasia manerana an'izao tontolo zao a dia any amin'ny fahaenina amby 70 anytsika amin'ny firenena 520 am'zato am'izao tsika miteny zao a eo andininy fahafolo amin'ny lalam-panorenana zay voalaza sy voatonona matetika io a dia mitonona ny amin'ny fahalalahana maneho hevitra mitonona ny amin'ny fahalalahana eo amin'ny fifandraisana fa ny fahalalahana manao gazety hita ny fanambarana nataon'ny ministry ny fampahalalam-baovao zany a eto amin'ny tany sy ny firenena ny momba ny hoe tsy misy an'izany tandondozy zany ny fanaovan gazety eto Madagasikara raha na eno ny zavatra nyresantsika amin'ny lalahy tamin'ny herinandro lasiny dia ny makasika an'ilay kody zay miteraka resabe na eo anivony ordre des journalistes de Madagasikara zany na eo anivony mpanao gazety manerana Madagasikara inandray ny azo resahana satria dia fantatritsika hoe misy zavatra tsy mazava mihitsy zay ataony zany tompona andraikitra voalohany zany a momba ity lalàna resantsika ity ndrenjata marina moa zany fa ny tsy code tsony zany izy io tsy code de la communication tsony a fa efa lalàna ny serasera ary lay lalàna zany a dia 2020 06 les codes de la communication 2016 00 ao anatin'io raha io de tsy fantatra tsony tsy fantatra mazava ny zavatra mitranga raha mato ministra moa de milaza hoe aiza kosa zao zay tandondomondozy eo satria tsika moa ny teny an'izany teto hoe tandondomondoza ny asa fanaovana na tamina sehatra hafa zay nitenenana zany a de fanarana fa zay nitenenana de niteny an'izay tsika de mamaly zany raha mato ministra aiza koa tena mora mpiasan'ny télévision sy ny radio-pirenena zany ny ministra de nanazava teo izy de manao monologue eo moa izy hoe sosososy ny fandehan'le izy de zao aoka hazava mihitsy fa ny lalàna mihitsy a no bafoué tena foule au pied zany hoe vohitsakitsaka lalàna ny navokany mihitsy zany resahana satria raha ny article zay ilazany an'izany raha zany nanambarana an'izany lafiny zany de fantatritsika fa ny article 54 nouveau ao anatin'ity lalàna ity 55 moa izy tany amin'ny code de la communication ary io no mametraka n'ilay commission paritaire mikasika ny
famoahana ny carte professionnelle ny mpanao gazety de fantatsika fa namoaka arrêté izy mikasika an'izany ny 24 931 tamin'ny fahaefatra ny volana novembre 2017 sy roa arivo de io lalàna io ihany no nitsabahan'ny ministera ary niteraka problema teo amin'ny ivon'ilay commission paritaire de ateoriana moa izy novany ankatiminy zany hoe ohatrany mangingina tany zany de novany manokana moramora tany zany lay arrêté de tsy fakahitana ao anatin'le fanaovana an'le raharaha de nitory ny ordre des journalistes de Madagascar tamin'ny volana mars ary noho ny confinement moa de tsy nandeha teo fa hatramin'izao zany de mbola mandeha zany ady zany ary fantatsika fa some zany hoe nahazo filazana ny président ny ordre des journalistes anindry olona zay tsy zoan'ny ministre mihitsy manao an'izany satria ny ordre des journalistes tsy de membrement ny ministère fa corps de métier io dikan'izany tsy mamaly zany ny président tsy mamaly an'izany sommation zany zany ny président ny ordre ary avelany fotsiny am'izao le raharaha ary ny fakakevitra isaka ny faritany natao zany mikasika an'ity raharaha akapobe ny fanaovan-gazety dia tena hafahafa be ny fitrangany satria manova zavatra eny ampandehanana zany le ministère ary ny antony zany de mba hahafahany mametraka an'le freedom ho mpifidy vaventy ao anivon'lay ordre des journalistes de zay candidany eo ny tsy maintsy lany amin'ny raharaha de mieno eny fotsiny moa zany hatramin'izao zany ny asa fanaovan-gazety satria tena hafahafa be no miresaka amin'ilay tompona ndraiky mpanjakana amin'izany lafiny rehetrarehetra zany ary ny mahatena tandondomondoza ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara de ilay lalàna mihitsy amin'ny ankapobeny satria ny lalàna hatramin'izay natao teto Madagasikara dia initiation zany hoe finiavan'ny olony rehetra miaraka amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny UNESCO zay tompo marika hatrany hatrany eo fomba fiatrehana ny raharaha an-gazety zany eto Madagasikara dia notsontsiniavana fa ny ministère ihany nanao an'io ary rehefa maheno tatitra any amindreo le namana mpanao gazety any amin'ny faritany de hoe zay nge tsy nisy an'izany hoe fakanambava hoe naka ny hevitra izany tsisy consultation teniteny teo tsisy consultation fa de izy teo de rehefa aveo lasa izy de zay no atao hoe fakakevitra ary problème zany eo amin'ny foibe anankiray mandrindra ny asa fanaovan-gazety zany na ny autorité nationale de régulation de la communication médiatisée na ANRCM de fantatsika fa tao amin'ny foto-kevitra hatramin'izay zany io de hoe autorité administrative indépendante fa amin'ny zao raharaha zao zany zany mbola miakatra any amin'ny conseil de gouvernement conseil des ministres mametraka an'izany rehetrarehetra zany fa am'izao tsika miteny zao zany voie réglementaire no anaovany an'izany ary de lasa hoe autorité administrative miréguler misanctionner ny organe de presse misy eto Madagasikara afaka manao retrait définitif mihitsy retrait définitif an'ny licence problème zany ary fantatsika fa ny composition an'ny ANRCM zany de io zany universel zany tsy maintsy misy tsy maintsy impair ny membre ny conseil d'administration raha ataonao pléthorique le izy de manjary lasa misy problème na équilibre ao anatin'le izy de taloha izy io 250 10 représentant ny administration 10 représentant corporation de ray ny conseil supérieur de la magistrature amitsika miteny zao zany telo ambin'ny folo le izy de telo représentant ny administration valo ny représentant corporation ray représentant plateforme société civile ray représentant conseil supérieur de la magistrature de fantatsika fa le am'le telo représentant ny administration anankiroa tendreny ramatoa ministre manahirana be zany ny fandehan'le raharaha de amitonony zany amin'ny fandinihana ny raharaha de hoe mandeha makany amin'ny privatisation zany tsika ary tsy misy rôle administratif
zay azo zakaina zany ao anatin'io NRCM io fa privatisation tsy mitonona anarana io amin'ny akapobeany ary fantatsika fa ny société civile zany sarotra mametraka azy any anatina conseil d'administration satria pléthorique be reo ary reo zany samy manana miforonany de sarotra mametraka azy any anatina conseil d'administration ohatrany satria tsy maintsy biaisé foana zany ny fomba firesaka sy ny fomba fijeriny reo plateforme société civile eto Madagasikara reo ary ireo ny bailleur de fonds ihany ny tena mibaiko azy amin'ny lafiny zavatra maro samihafa zany hoe sady voatery any anivon'ny bailleur de fonds zany ny voatery any anivon'ny administration zany no malalaka loatra ilay raharaha ao anivon'ny NRCM de rehefa malalaka loatra ohatr'izay de kabraraka zany tsy hita zany ny autorité publique ao anatin'io zavatra io nefa zany no asany atao hoe NRCM satria ny NRCM nge no miréguler amin'ny anaran'ny fanjakana ary mitondra ny raharaha eo amin'ny autorité compétente zany hoe ny autorité mahefa raha ohatra ka misy zavatra mitranga fa amin'ity lalàna avoakany zareo ty moa zany izy mihitsy misanctionne ary manao retrait définitif ary ny tena problème ao anatin'izay rehetrarehetra tena ampidirina ao anatin'izay ko ny ordre des journalistes ny ordre des journalistes mantsy raha ny tena marina zany amin'ny article 57 ny code de la communication sy ny article 56 vaovao zany raha ampitahina zany ny 57 tamin'ny code zany de mazava no hoe gardien des règles d'éthique et déontologie de la profession ny ordre des journalistes am'izao fotoana zao zany ny OJM sy ny démembrement de manana droit de contrôle opiné inopiné problème zany olana zany tena olana zany raha ohatra ka gardien de l'éthique sy ny déontologie no ampidirina amin'izany lafiny afaka misintona licence afaka manao retrait unilatéralement ny carte professionnelle sy ny etsetreetsetra de manahirana be zany no mijery an'ity ary any amin'ny article 135 dia ny code milaza fa ny cas de force majeure de tsy maintsy jerena foana ao anatin'ny lalàna fa amin'ity zany ny décision ny NRCM sans appel zany hoe tena tsy maty manota zany tena tompony mba indramiko kely le fitenina mpanao gazety taloha zay indrenjato hoe gaga enao amin'izany rehetra zany fa dia lay ministra ny lokaloka tamin'ny fotoan'androny fa hijery akaiky io fahalalahany ny asa fanaovan-gazety io eto Madagasikara no rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ary tena talanjona ianao de zany no zavatra mitranga tompoko lasy tompoko vavy zay no antony iresahana an'izany rehetra zany ny fahalalahana maneho hevitra demokrasia no resahana fa vohitsakitsaka eto amin'ny tany sy ny firenena satria dia olona sy solombavam-bahoaka amperinasa no mandeha manao fitsidiam-paritra miaraka amin'ireo vondron'ny mpanohitra marihana fa vondron'ny mpanohitra ara-dalàna eto amin'ny tany sy ny firenena no mamaritra ny groupe panorama kanefa dia tsy afaka manatanteraka an'izany etsika zany aizany fahalalahana ara-demokratika eto amin'ity firenena ity tsarotsika tsara tompoko lasy tompoko vavy fa ny 17 janoary 2024 dia Andriamatoa Andry Rajoelina zay be ny tanàna tamin'izany vanim-potoana zany filohan'ny repoblika ankehitriny amperinasa no nitokana ny kianjan'ny demokrasia ndrenjato tao aoriana dia nofoanana Andriamatoa Edgar Razafindrava fonizy PDS n'Antananarivo izany naveriny filohan'ny mpanolotsaina Faustin tamin'ny fitantanana tamin'ny taona 2024 raha nalany any Ramatoa Lalao Ravalomanana ho ben'ny tanàna n'Antananarivo ankehitriny dia 14 octobre 2020 notokanana ny Stella ny professeur Zafy Albert zay ekeny rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena fa nivoy sy ny joro tamin'izany fahalalahany zany ara-demokratika andrenjato inona zany ny azo ambara mikianja ny demokrasia amin'izao tsika miteny zao marina moa fa de facto zany hoe mandeha ho azy zany de fait dia Andriamatoa Marc Ravalomanana no président ny fanoherana
eto Madagasikara satria voalazan'ny article 14 article 410 ao anatin'ny constitution fa izay olona nahazo vato be indrindra tamin'ny fifidianana farany no lasa chef de l'opposition rehefa tsy misy fifanarahana avy amin'ny antoko-panohitra zany hoe tsy ny tamami zay misoratena fotsiny zay zao ny président zay zao ny mpanohitra fa zay ny teny aloha tsy zay miteny aloha fa zay voalazany lalàna reny mantsy manjary lasa manahirana eo amin'ny fomba fiadevitra eto Madagasikara zany ny endri-javatra oatra zany tsy baolina tanimbary io fa baolina voafaritry ny lalam-panorenana io baolina misy fitsipika ao anatin'izay ary zay no antony mahatonga atsika manotrina n'le fanoherana mahatonga atsika manazava ny saim-bahoaka hoe io fanoherana io nge tsy fanoherana fahatany fanoherana mandeha makany amin'ny ara-dalàna ny atao hoe fanoherana mitranga am'izao fotoana zao ary tsy fidinao n'Andriamatoa Marc Ravalomanana ny tonga am'izany plasiny ny atao hoe lehibe amin'ny fanoherana zany fa ny fifidianana ny namaritra an'izany ary raha ohatra zany ka resahantsika ny pitsopitso ny mikasika indrindra ny atao hoe fifidianana teto Madagasikara mikarakarain'ny CENI sy ny famoahana mivokatra nataon'ny HCC dia tsy misy idiran'Andriamatoa Marc Ravalomanana nge 2,100,000 voix azony ny vahoakany naneho hevitra fa ny CENI sy ny HCC nge nanao ny doublon ary ny ministèran'ny atitany ny CENI sy ny ministèran'ny atitany nanao doublon ny ray tany amin'ny lisy-pifidianana ny ray tany amin'ny karapanotro notantifieny ny HCC zay nge le zavatra mitrangy ary raha fantatra ny zavatra eo dia any amin'ny 1,500,000 voix any zany no natahorana hitrangana zay de doublon zay ary tsy ny olona tsy manana ny ministèran'ny atitany ny olona mandeha any anivon'ny hoe fanoherana ao anatin'ny fiaraha-mitantana no anao an'le doublon fa ny olona ny tantana ny prime ministre primature zany zay an'Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny ministèran'ny atitany an'Andriamatoa Andry Rajoelina reo zany ny tompon'antoka voalohany amin'ny doublon dikan'izay tsy omeny an'Andriamatoa Marc Ravalomanana ny doublon raha ohatra ka nisy zany fa tsy matoa moa zany mandeha ny extrapolation zany hoe fandroritana ny zavatra io zay ny asan'ny mpanao gazety satria tsy mety manazava amin'ny fomba tena tony zay ny CENI sy ny HCC ny président ny HCC indray ny manangam-bovona manao politika lasa manao politika le rangaha tsy anjaran'ny président ny HCC nge no mitandro ny filaminana zany ary eo no maha-problema an'le raharaha eto Madagasikara misy mantsy ny tantara miverimberina ary averintsika matetika zany mba ho fampianarana ny olona ihany koa rehefa mandeha ty resaka loholona teto Madagasikara de miongana foana ny mpitondra fanjakana zay mikarakara zany fifidianana loholona zany tamin'ny andro président Didiratsiraka nge tonga de nazava be izy re ombon'rio zayanty manineny teno zany deriva verbal zany ary niteraka problema toetsain'ny olona zany ary avy hatrany ny 1er mai taorinan'izay satria zany tamin'ny mois de février zany ny fitokanana 1er mai de efa natosika ry manandafo zany andeha ho eny Ambojatovo zany ny be ny tanàna Marc Ravalomanana fanaratsika ny tantara fa niongana ny fitondrana ny amiral zany noho izay antony rehetrarehetra zay ary fantaritsika fa nanao tahaka zany ihany koa ny président Marc Ravalomanana raha vao nikitika ny Sénat io zany ao anatina hafanam-po be loatra de miongana tahaka zany ihany koa ny président Rajonary Mampianina kitikitika ny Sénat io pour le compte politique tena purement politicienne dia fantaritsika fa iny tratrany tsy azo anoarana iny mandeha niarany tantana dia fahatelo teo amin'ny voka-pifidianana ary ny tantara zao itady iveriny io manao be ambosika mihitsy manao be ambosika mihitsy manao amboletra amin'ty fifidianana zay atao amin'ny faraky ary ny zava-nisy teto amin'ny fiainan'ny firenena nge rehefa tena dinihana tsy mandainga mihitsy tamin'ny voalohany de nitrikitrihana hoe ny crise cyclique eto Madagasikara isaky ny 10 taona
fa rehefa miverina ao anatin'ny 7 taona ny betizy nataon'ny olona tany anatin'ny 10 taona de mionkana indray le mpitondra de nenieny zay cyclique zay miena satria me mafana fo am'tsisdikany zany le mpitondra fanjakana de ny sasany tao anatin'ny 3 taona 4 taona de lasa ny sasany tao anatin'ny 7 taona de lasa de zao tady atahorana zany le zavatra itrangy ao atahorana ao anatin'ny rotony tantana de ohatrany efa mamerina le betizy nataon'ny hafa zany mpitondra fanjakana ary mihoatra aza satria de tena rehefa alalintsika mihitsy lay fanitsakitsahana lalam-panorenana miverimberina ary tsy miteniteny foana ny groupe panorama momba io rehefa resahantsika io makasika ny doublan io hitatsika ndrenjato ny commune lakamisy ny tenina vao fakomaly dia lahatra andalambe ny olona satria tsy nanaiky lay didim-pitsarana navoaka ny amin'ny fifidianana zay ho be ny tanàna tao amin'izany commune zany ny selen'izy ireo mihitsy aza ny brown commune ary nanome sommation zareo hoe raha averinareo eto ka tendrenareo eto zay olona tsy laninay dia mialatsiny fa mandray fanapa-kevitra izay vahoaka na lakamisy ny itenina ary zay ny iverenako amin'ilay adihevitra resaka doublant teo hoe maro moa ny fanamarihana nataony olona tamin'ny vanim-potoana ny 73 député hoe alliance contre nature zany raha zany ary hitatsika fa zay ve ny paikady nataony IRD na ny mapara tamin'izany vanim-potoana zany no atongavana amin'izao olana zay fantatritsika fa tsy mety voavaraka ny tenenao satria tsy mametraka position ny CENI tsy mametraka ny position ny HCC momba an'io resaka doublant io ary fantatritsika hoe zay no mahatonga atsika mpanohitra mamerimberina ombeniombeny amin'ny hoe tsy ankatoavina intsony mihitsy ny fifidianana zay omaniny CENI ary zay ny antony tsy andraisantsika anjara tsy resaka tahotra na fanakorontanana fa nohony zany zavatra ambara rehetra zany miverimberina eto amin'ity fireneny ity dia zay ny toerana misy ny mpanohitra sy ny vondrona panorama ndrenjato makasika nyity fifidianana resahana fa matahotritsika amin'ny 11 décembre ho avy zao ity miamindray aloha zao ny adevitra ndrenjato fantatritsika nresaka ny teti-bolam-panjakana isika tamin'ny zoma lasa teo nresahantsika ny famolavolana sy ny dingana atao atongavana amin'izany teti-bolam-panjakana zany nresahantsika ny 2 tapitrisa miliara nanaovana ny rova nresahantsika ny 7 tapitrisa miliara nanaovana ny kianjabe ny Mahamasina 4 tapitrisa miliara ity Miami ity eo ihany koa tana Masandra zay fantatritsika efa mandeha ary io moa dia taleta ny fanjakana amin'izao fotoana zao dia ny fampahafantarana ny mandeha aloha fa tsy ny fanavazavana ny sainy rehetra ny amin'ny hoe andeha hoaisintsika miangesitsika andeha hoaiza ndrenjato ny zavatra mampalahelo zany amin'ny fomba fiasa eto Madagasikara Guy Maxime Raleseheno dia ny fiheverana ny olona ho badolahy ary fiheverana ny malagasy ray manontolo mihitsy hoe hoaizy ireo fa zany moa no fomba fanazavan'ilay ministra tao anivon'ny anteny mera-pirenena mikasika an'ireo fitaovam-piadina mahery vaika zay nampidirina ntsokosoko teto Madagasikara de hoe ny ankizy rehefa tonga ohatrany ny frizidera de tsy manontany izy avaiza ny volana zahoana ny frizidera azafady fanjakana ny fampiresahantsika ato ary samy mpanao politika no fampiresaka samy tompona ndraikitra ara-politika no mifampiresaka fa aza manabadibady ohatr' zany hoe tsy rarahan'ny ankizy ary zay tsy ankizy zany no antonana zavana ienarana sy ninona ny lalam-panorenana ny jerena ny lalàna fototra misy eto amin'ny tany sy ny firenena tsetsetsetra mba hahafahana miresaka amin'ny olona hoe misy lalàna angety tany ity fa tsy hoe nareo ankizy fa de aza manontany ny fiavian'ny vola zafady tsy zany mihitsy ny voalazan'ny lalam-panorenana ny kasika indrindra ny atao hoe famatsim-bola eto Madagasikara famatsim-bola eto Madagasikara nge de voafaritra mazava ao amin'ny andininy fasivolo ny any amin'ny alinéa 4 any zany no milazan'zany ataoko amin'ny teny frantsay mba hahafahan'ny olona mahafantatra azy amin'ny ankapobeny de adikako amin'ny teny gasy izy rehefa aveo la loi précise les conditions des emprunts et décide la création éventuelle de fonds. Raha ohatra zany ka le fonds
natsangana ao anivon'ny présidence andresana de mila loi zany manazava an'izay ay zary zay lalàna zay monsieur le président ay zay lalàna zay manareo rehetra zay manakina be fahatany ny fomba firesaka ny fanoerana am'zany ndikan'izany amin'ny teny gasy de hoe ny lalàna no mamaritra mazava mifepetra fisaporam-bola sy manampaka ny mety ho fananganana ny tahiry mazava atsanganao ny fonds souverain de ao anatin'le fonds souverain rehefa kitikitihana hoe fangaza zany io satria moa tsika nyresaresaka an'le hoe fonds souverain eran'izao tontolo zao e satria ny fonds souverain eran'izao tontolo zao ange de mbola tsy takatra ny ozabe ny toekarena eto Madagasikara no mandeha mandinkana makany satria ny toekarenan'ny Madagasikara de mbola mijanona fotsiny am'ireo bailleur classique satria mitady an'le taux concessionnel 0,05% zay ny sandany vola eken'ny FMI azontsika samborina satria ny capacité d'endettement antsika tsy maharaka an'izay zany zay le azaiko hoe ozabe fa rehefa miresaka fonds souverain zany ianao de mandilatra any amin'ny 1,25 1,75 mihoatra ny ndraindray ara 2% de tsy eken'ny olona anao an'izay satria vao may anao zany lasa divotry ny trosa mitambotsitra be sandany vola malagasy io ny apetraky ny olona mifepetrany ka satria ianao ny capacité d'endettement anao tsy mandeha makany am'izay fafahana ny eritreretinao zay ary tsy eritreritra mitondra fanjakana hoe revirevy fa manaraka ny lanjany toekarena mananjaka ny vola miditra sy mivoaka ny entana miditra sy ny balance commercial misy macroéconomie resana ary mamaritra an'izany tsy enao ao amin'ny gouvernement io fa misy olona any amin'ny Bretton Woods zany mamaritra an'izany ny FMI de zay zany ny mahatonga an'le raharaha ohatran'izay de eto amintsika ny lalàna mametraka azy hoe la loi précise la création éventuelle de fonds zay ngeny tsy mampisy an'io famatsim-bola eto Madagasikara io hoe satria tsy manara-dalàna tolotolo ny zavatra atao eto Madagasikara mba resao hoe ohatrinona zany zao io vola atao any amin'ny Miami io resao hoe ohatrinona le vola atao any amin'ny tanamasoandro de avoiny ny tarehimarika de satria zany ny problème alaim-panahy zany ny mpanao gazety mijery ny raharaha rehetrrehetra am'izay lafin'izay hoe rehefa mandeha ny raharaha de mahatsiaro ny zava-misy zany tension mamanina iny zany ny fikarohana volamena mandeha araka ny lalàna hitapoky hitam-pirenena mifantatra ny azo tsapahitana fa de ny kianina be fahatany moa tam'izany de niempotra zany ny fanjakana zay ny tarihana re matoera jonary mampianina fa raha zao zavatra zao zany hoe satria ny SMATP ny manao an'le miamia ny SMATP manao an'ny Ambatondrazaka ny SMATP manao an'ny RN5A de ny RN5A fantatritsika fa mbilo be vao emara de ahitana ny fitrandrahana volamena ambony indrindra eto Madagasikara be tsaiky maro mokotro madiry be daraina amonary zany ny fanazavana zany mila zavainy zany rehetra zany ary voalazanao lay andininy fahasivifolo amin'ny lalam-panorenan'io fa rehefa miresaka teto bola mpanjakantsika de tsara ny alalany rehetra amin'ny andininy fahafito amin'ny valopolo ihany koa fa de tsy maintsy ny anteny mihira no mandany ny lalàna fehizoro tsy misy zavatra tokony andeha ho azy zany eto amin'ny firenena fa tsy maintsy ekeny lalam-panorenana zay vohitsakitsaka ekeny lalàna fehizoro zay maro koa ny vohitsakitsaka tsy ho resana intsony ary io natonga ny solombavam-bahoaka anitra kazafimana intsony hoe lasa gestion d'épicerie ozy ny fitantanana ny firenetsika malagasy ny resantsika amin'ny rahalahy teto ihany koa hoe lasa pilotage à vue satria zay atao rehetra dia manofinofy de avy hatrany dia ampiarina kanefany tsy mandeha makany amin'ilay lahara-pahamehana andrasan'ny malagasy maro anisy am'izao fotoana izao de ny fantrana lalina ny tsy fisinasa ny olany rano zay mananika ny faritra 2020 am'izao tsika miteny zao de mampiteny mona tompoko lasy tompoko vavy satria dia milahatra hatramin'ny ray maraina ka hatramin'ny telo maraina miandro rano ny anitosy miandro rano ny any Ampitatafika miandro rano ny any Alakamisy ny feno arivo dia zany rehetra zany tsy lahara-pahamehana amin'ny fanjakana fa ny mamaky azy dia ny miamia any Tomasina zay faritany etona fa vitsy ane no mahazo tombotsoa voakasika zany fotodrafitrasa ahorony zany no mahatonga atsika miresaka isanandro sanandro eto amin'ity fandarana Resaho Aloha ity satria dia latsaka lalina loatra
ny fahantrana, mitavozavoza amin'ny fanjakana, mitavozavoza amin'ny mpitantana eo anivo ny gouvernemanta zay asiteny araka ny voalazanao teo de hoe sao de tokony hiditra any amin'ny 5e république am'izay tsika ty satria de tsy manjary intsony ny fitantanana ny raharam-pirenena ary isika atao anatiny dia mamaivay mitazana ny any velany ary manome fanamarihana amin'ny hoe ho atao aizy Madagasikara, ho atao ahoany Madagasikara roa taona ny tantanana ny filohan'ny Repoblika rahantsika malala. Vetivety monja Andrenjato resabe any anaty tambazotrany ny tranga tany Ambilobe Sur Mbs ny Madagasikara zay fantatritsika dia lasa taona nendrasandro mihitsy. Ny antony moa tsara raha amintsika rehetrarehetra fa tetika anankiray momba ny tsena ho atao Ambilobe no nisiny ny fifantonana raha ny vaovao azo dia lasa rafitrady ny mpitantana nanahirana ihany nandinika an'ilay zava-mitranga Andrenjato inona ny azo resahana. Marina moa fa zany rehetra zany de vokatry ilay hoe tsy fihenony le fizaozaona hoe zay tsy maty manota eo amin'ny fitantanana amin'ny fiainana firenena zany no antony zany lafiny rehetrarehetra zany ary Andriamatoa Assimi Bruno moa fantatritsika fa président ny commission commerce consommation ny anteny mera-pirenena de manahirana zany raha zany andraikitra lehibe zany tsy olon'olom-pona no président commission zany eo anivon'ny anteny mera-pirenena fa nefa moa zay zany zavatra mitranga ary zany tsy maintsy fampiresahantsika amin'ny raha rehetra atao eto Madagasikara fa raha miresaka lay hoe fitokanana ataon'ny président république tany Tomasina tsika de manahirana mijery azy hoe ny PAC zany na ny port académicien fantatritsika fa ny port zany dia mba anisan'ny orinasa anankiray mandeha eto Madagasikara ary fon'izay ny tantana ny ministeran'ny transport io zany niaraka tamin'ny ministra Roland Ranjatoela de nisy vola hatramin'ny 179 milliards d'ariary bénéfice net isa-taona ary naona moa no nda handeha amelombolo amin'ny fanjakana ny port'ny Tomasina zavatra manahirana zany ary misy zavatra rehetra tokony mbola atao ao anivon'ny port io nahoana no andehanao ohatry nanenjehana ny président fédération malagasy football zany ny raha fa maninona ny manangana stady manangana etsetretsetra fa nga zany raha import fa nga zany raha ny knapsa tamin'izany fotoana zany nefa zany zao de mbola mamerina zany raha zany ny mpitondra fanjakana zay le hoe zay mafy be zao zay no mpitondra fanjakana de manjary lasa manao mahegery amina olona tsy tokony homena mahegery zany le solombavam-bahoaka ary amin'ny commune ary rehefa tena dinihana izy tsy raha ny anteny mera-pirenena zay azo kilasina faute grave azo kilasina faute grave ary flagrant délit de veriky fa tokony mandray andraikitra amin'izany zany ny bromaharitra ny anteny mera-pirenena satria mahamenatra ny zavatra tahaka an'izany zany rehefa tena dinihana ny raharaha ary fantatritsika fa ny fiainan'ny firenena ny mandalo ny fahefana mitondra fa ny fiainan'ny firenena mijanona eo foana ary tsy le hoe ifandimbiasana ny mamaika fa le fampianadratsy amin'ny zanaka mapara zany zay zany ny tena problema ary de mianatra an'izany ny zanaka mapara tsy manana logika afa-tsy zay ry zalahy de lasa problema zany ny fifandambiasany eto Madagasikara rehefa tonga amin'izany vanim-potoana zany fa de kopisoroka fotsiny no atao eo amin'ny fanapahan-kevitra rehetra zay atao eto Madagasikara zany de tena tokony andraisana fanapahan-kevitra amin'ny lafin'ny fitantanana ankapobeny zay maretsika moa fa ny mitantana firenena ombenombeny ambaranay mpanohitra de mila fiomanana zany ary mila fahaizana mila fahalalana mila iangiovina programa mazava manaraka ny lalàna ary io moa no ady hevitra ombenombeny de hoe tany-tandalany Madagasikara Andrenjato fa rehefa tena jerentsika vavahana roa taona ny tantanana ny fitondrana dia manitsakitsaka ny lalam-pandrenana manitsakitsaka ny lalàna fait jour misy eto amin'ny tany sy ny
firenena ary zany tsy janona ny mpanohitra tokolasy tokovavy na amin'ny tondrana fomba fanao politika vaovao eto amin'ny tany sy ny firenena fa ny amarantsika azy amin'ny TNUT ndrenjato dia fantatritsika fa maro ny fitarainan'ny olona ny makasika ny olana eo anivon'ny sepiaramonina malaza amin'izao tsika miteny zao ny fanolanana misy moa ny fanapahan-kevitra izay ndray sy ny fitondram-panjakana ahoana ny azo amba ny reny mantsany ohatran'ny hoe lasa acte délibéré zany le zavatra atao zany hoe tena no ny antony zavatra maro izay miseho eto anivon'ny fiarahamonina nisy fotoana moa zany nanakina be amin'le lalàna manokana momban'ny hoe fitovian'ny lasa mivavy ary loi basée sur le genre de fantatritsika fa iny lalàna iny de niteraka resaka be hoe tena apiditra ny fanambadian'ny lasan'ny lahy mivavy sy mivavy fa rehefa zoina akaiky zany de mame fahalalahana ny fotom-pisainana malagasy andeha ho any amin'ny dérive zany hoe andeha ho any amin'ny fanaovanaovana fahatany zay zany ny zavatra mitranga ary iny lalàna iny na tianao na tsy tianao de tsy maintsy zao hoe rehefa misy olona anankiray mitory fa norabirabin'ny olona fa pelaka izy de manana soa izy aro an'izay ary tak zany ihany koa ny fanambadian'ny vavy samy vavy fa tsy azon'le fanjakana antsainany amin'ny hoe ny toetsaina malagasy ange ka tsy mahazaka an'izany zay nge io problème io ary matoa nyrongatra taitra trany amin'ny fiangonana taitra daholo ny fiarahamonina iny ary ty lalàna lanin'ny fanjakany ty tohanany vadin'ny président république tohanany nga président république de kakany olona hoe fa inona ny zavatra mitranga eto Madagasikara misy zavatra fempenina ve mametra-pantanina ny maro de lasa misy fironana makany amin'izany zany le raharaha indrindraindrindra mianaka loatra lay film mamofaly takany reny zany de voadona ny toetsaindra malagasy de manjary lasa simba ary tena miditra makany amin'ity fahalovana tanteraka satria toetsaina mihitsy io fahalovana io hoe ngabe zao ianao mbola tena mandeha mipetaka an'le zazakely roa taona na hatramin'ny taona na ohatrohatr'izany manahirana zany zavatra zany mila fandalinana lalipaky zany fa tsy azo anaovana kitanitany hoe zay manaraka ny lamoderan' zao tontolo zao de tsy maintsy lanina ny loi basée sur le genre io sur le genre io nge evony fotsiny fa ny ambadika io zany tena zava-dosa zay indrindra mantsy ary tsara koa ny mampatsiahtsika amin'izao fotoana zao fa de tena ao anatin'ny grève ny syndicat ny inspecteur du travail amin'izao tsika miteny zao manambana grève ihany koa FRAM amin'izao tsika miteny zao tsapy zany fa tena tsy mandeha intsony ny fiainam-pirenena ndrenjato ny mpanohitra moa dia miezaka hatrany ny mitondra an'izay foto-kevitra miainga amin'ny fandiniana ny zava-misy fitondrana vahaolana mitombona sy mazava mba ahafahana miala ao anatin'izao fahantrano zao tokolasy tokovavy ary izay no antony ijogonay ary maro moa ny fampitahorana etsy roa amin'izao tsika mitranga zao fa dia ombenombeny no ilazana amintsika fa ny fanoerana de mandeha makany amin'ny fomba fanaovana politika eto amin'ny tany sy ny firenena mandeha makany amin'ny fiombonana amin'ny hevitra itovizana ary tsy alliance contre nature no iarahan'ireo solomavamboaka sy olona Madagasikara reo fa tsara ny amerimberenana amintsika ny amin'ny hoe ny antoko tika Madagasikara manana vina sy programa ny antoko SVM manana vina sy programa ny antoko rehetra mivondrona ny MTS manana vina sy programa ary miainga amin'izany vina sy programa zany no itovizan'ny fomba fijery amin'izao dia alehan'ny mpanohitra zao tsara ny mampatsiahany zany satria tsy ambotolo
ny fanoerana ataon'ny groupe panorama arapatsivony etona fa ny RMDM dia heritaona lasa zay taorina fifidianana solombavambahoaka araky ny lalam-panorenana no ny joroany ofisialy RMDM niainga tamin'ny vondrony antoko politika rehetra mitondra fanoerana eto Madagasikara ary lojika araky ny voalazantsika ombenimbeny ny mahafilohan'ny RMDM nandriamatoa Marc Ravalomanana zay filohan'ny mpanohatra sady filohan'ny antoko tiako Madagasikara zay eo anatin'ny groupe panorama dia tsy misy mihitsy manohatra an'izany fa izay no lojika izay no iarahana ary zay no mampitovy tadindokanga am'izao tsika miteny zao dia ny anarana ny firenentsika ty araky ny firenena tandalana sy misy vina ndrenjato marana ndraitsika ny fandarana androany farany angamba amin'iny de hoe ny fanambarana nataon'ny vondron'ny panorama faharoa zany ny panorama 2 zany de milaza miantso ny olona rehetra tsakanavaka zay te hiditra ao anatin'ny vondron'ny panorama de azo atao zany ary ny vondron'ny panorama zany dia tsy hoe aitraitra fa tena fahatsapana ny zavamisy ary ny fahatsapana ny zavamisy no fomba fiasa ao anatin'ny panorama team manana vato be araky ny fanehoan-kevitra demokratika farany ny HVM sy ny antoko rehetra ao anatiny ao de miezaka mifampizaka ary miezaka mifanoro ao anatin'ny hevitra groupe éducatif io fa tsy groupe andeha hiady olohany na etsetratsetra fa samy mahafantatra ny zavamisy aloha de facto zany hoe misy vondrana lehibe ahafahana miteny eto Madagasikara zany reo ary tsy mahamenatra no miteny an'izany de zay ty groupe panorama mampitahotra amin'ny fanjakana ty ary ny tahotra amin'ny fanjakana moa zany tsy azo apetraka fotsiny hoe zay de anafay etsetratsetra tsy misy olona afaka manafay olona manana hevitra marina zay indrindra tsy misy an'izany ny hevitra somary mbola idika-hevitra azy mbola azo ifampiresahana ohatra hoe ny fiazonana ny Claudine Razaimamonjy sy mbola rajona rehefa dinihina nge ireo de ny ray mpamatsy vola Marc Ravalomanana ny mbola rajona de i Claudine Razaimamonjy mpamatsy volan'ny Rajonary mampianiny ny dikan'izay zany mbola calcul politique mbola revanche io raha io ary raha mahita n'ilay vesatra ratsazy manaraka na azo ny ramatoa Claudine Razaimamonjy zany de efa mampieritreritra sady zany zavatra rehetrrehetra zany fa tena amely zany ireto mpitondra fanjakany reto ary tsy hiditra makany amin'ny atao hoe fihavanam-pirenena mihitsy ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao de fantatritsika moa zany fa ny alaka misy ny tenina ny resaka teo rehefa tsy amenao valan'ny ara-dalàna ny olona de mandeha makany amin'ny révolutionnisme ary normal zany ary tsy misy mbola teto ambonin'ny tany olona niala tao anatin'izany logika zany rehefa lany 98% ny président Biélorussie de ny alatsinainy taorina amin'ny fifidanana de nyrohatra ny olona nandeha nyrotaka ary fantatritsika fa ny zavamisy any États-Unis am'izao fotoana zao dia azo vakina tsara ny amin'ny hoe rehefa mifampidinika ampomba demokratika de alefaso ny raha ampomba demokratika fa tsy hoe avy hatrany ianao ny mahazo amin'ny fanjakana de ianao tsy azo tenenina mihitsy satria ianao fa tompon'ny prime ministre sy tompon'ny ministeran'ny atany de tsy maintsy ianao zany mahazo manao pré-campagne arak'izay tiavanao azy de manjary amronana lalàna ianao hoe manana maroniso anatin'ny etsetretsetra fa nga zany natao hoe mitondra fanjakana nge tena mazavy tsy zay tian'Andriamatoa Donald Trump ny resahana fa ny fomba fihevitry ny akamaroan'ny vahoaka sy ny zava-mitranga araky ny fitrangany ao anivon'ny misy atao anivon'le fiarahamonina amerikana de zany no mahatonga nay masamy teny hoe mbola rajona sy berija moa zany eo ihany koa am'izay lafin'izay satria mpanao politika ireny
fa maninona moa ny mpanao politika no petahanao amin'ny foto-kevitra izay ananana sy hijoroany efa nitranga moa zany efa nitranga foana zany anisan'ny tratra tamin'izany ianao ary nitetezamita ny namely ianao tamin'izany lafiny zany fa tsy zany no atao hoe mitondra ny raharaha rehetra eto Madagasikara rehefa raharam-panjakana dia raharaha politika fa saingy zao tsy politika politicienne na hoe politika revanchard fa tena politika tombona izay tan'ny ankolafikery rehetra ny anjara masoandrony dia zay zany no ilana n'le mpitondra fanjakana fa raha ohatra ka mpitondra fanjakana anao fahatany dia andao tour de rôle ty mitondra fanjakana ty anjarany anina indray zao dia na hoe anjarany tokantrano anankiray raha misy 5 millions de foyer eto Madagasikara dia atao isaky ny foyer na andao atao pary fokotany dia amin'izay samy mameo poste dolidoly dia rehefa avy eo miala dia lasa hoe ianao favy be eto amin'ny fiainan'ny firenena tsy zany no atao hoe mitondra fanjakana fa mankany amin'ny fandrandrana ara-pomba demokratika sy ara-pomba universel ny zava-misy ara-politika eto Madagasikara rehefa tratra zay endry daholo ny olona rehetra ary marina moa fo anaty lalam-pandrenana dia fantatritsika fa vahoaka maso mandidy zay ny préambule ao anatin'io lalam-pandrenana iainantsika amin'izao vanim-potoan'izao io izany no zay antsoavy zay no entina amaranantsika ny fandarana an'io toboko lasy toboko vava antsoavo miantefa any am-poniny rehetra ao ny syndicat eo ny vondrona maro samihafa fa aloaloka ny ranombary raha zay ny ilazana azy miantso antsika rehetra zany ao anatin'ny fivondronan'ny mpanohatra ny amin'izao dingana toizantsika ho an'ny tombontsoa iombonan'izao zay koa no mamarana ny fandarana androany toboko lasy toboko vavy dia mametraky ny mandra-piona isam-baravarandray mandra-piona ndrainjato veloma toboko